Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbalatsara akorialy atsika jiaby izay magnaraka sy mandray atrano ireo fandarana maro samihafa miaingava aty amin'ny onjam-peontsika radio Fanery Maria amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafom-pagnaintsika eto amin'ny ity onjam-peontsika ity atsika amin'izao fotoana izao, koa asaigna ampitiavana atsika jiaby agnaraka sy andray zegny atramin'ny farany. Amin'ity alahady faharoa amin'ny fiavian'ny Tompo ity dia omeny eglizy lohahevitra atsika dia ny hoe mibeba fa akaiky ny Mesia. Hoy indrindra ny tononkira fidirana manao hoe ino tamy anavotra ny fireneny rehetra ny Tompo rehefa vahoaka ny Sion. Ampanakoako ny feony be voninahitra izy ary hodiboka falena ny fonareo. Iarahantsika miaino sy mandray ary ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady faharoa amin'ny fiavian'ny Tompo taona hay ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky izay ampaminany. Amin'izany andro izany, isiranitra na ipoitra amin'ny fototry Jese ary solofo aniry avy amin'ny vahany. Itoetra eo aminy ny fanahin'ny Tompo, dia ny fanahy fahendrena amampazavantsaina, fanahy fifidianana amampaherezana, fanahy fahalalana amampatahorana ny Tompo. Ny fatahorana ny Tompo no fototry ny fahafinaretany. Tsy tsara arak'izay miseho amin'ny masony izy na anapaka arak'izay reny sofiny. Ny madinika ho tsarainy aradrariny. Ny pietry eto an-tany dia amoahany teny fitsarana araky ny marina. Ikapoka ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy ary amono ny ratsy fanahy amin'ny fofonainy molony. Fa marinana no isikinany
ary fatrapo mahatoky noho fehikibony. Ny amboadia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny pantera iara-mandry amin'ny zanak'osy, ny zanak'omby sy ny liona amanomby mifay iray toerana ka zaza no iroka azy. Ny omby vavy sy ny orsa andeha ho amin'ny tanimbilona iray, ny zanak'ireo iray trano fandriana, ary ny liona hihinam-bilona hoatra ny omby. Ny zaza minono ilalao eo amin'ny lavaky ny menarana, ary ny zaza vao misaranono anao ny tanany ao andavaky ny baziliky. Tsy hisy ampididoza na andrava eran'ny tendrombohitra masina, satria ny tany ho feno fahalalana ny tompo, toy ny fanamban'ny ranomasina feno rano manarona azy. Izao no iseho amin'izany andro izany. Ny solofin'i Jese voatsangana ho fanevany vahoaka samihafa, dia ho tadiavin'ny firenena ary ho be voninahitra ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya Anjamanchifa amarinano patuluri gajina panapaka sinizana gajina udimbili nifaisa mitara gajarini kanivuri jitutu fiadanana ni yavona ivimina nitini ni mahanta sinyuru tsimbinini ni pamuri takusufungurana Ila itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya ila itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya Nipanzaka timisa vakavaka wavira fireneni santukuni baiye kifatena panumpuni Yopanzaka reyetani andefana aluka andefani yetani tuisani nyavenetinanana anatuna nuluta hasina Ila itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya ila itun vang mafa ni Kristi, itun vang mafa ali amalaya Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izay rehetra voasoratra taloha dia natao ho fianarantsika mba ananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fanalana lahelo avy amin'ny soratra masina. Andriamanitry ny fandeferana sy ny fanalana lahelo anie ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fo iray sy vava iray. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo mba ho voninahitry Andriamanitra. Fa i Kristy dia lazaiko marina fa natao mpandraharaha voafora mba aneho ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fanatanterana ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo. Ary ny jentily kosa dia mankalaza an'Andriamanitra noho ny famindram-pony araka ny voasoratra hoe
izany no iderako anao any amin'ny jentily sy ankalazako ny anaranao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavany ny Tompo, ho tanteraka tokoa any izany evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany dia niseho Joany Batista nitoroteny tanan'efitry Jodea nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy nilay voalazan'izay empaminany hoe: reo no feon'ilay niantso ananifitra hoe: amboary ny lalan'ny Tompo, aitsio ny aleany. Akandro voron-dramiva no fitafian'io Joany io. Feo kibo-hoditra no tamin'ny andilany, ary valala sy tantely reby no anina fihinany. Ary nakany ny daolo ny Jerosalema sy Jodea rehetra mba amin'ny tany manodidina ny Jordana. Ka no ny efa niaiky ny fahotany izy ireo, dia nataony batimy tao amin'io ny Jordana. Ary nahita ny farisianina sy sadosianina betsika nanatona ny batiminy izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky menarana, izy no nanoro hevitra anareo andositra ny atezerana ho avy, koa manaova ary asa fibebana mendrika tsara. Ary aza manao anan-kampo hoe: manana ny Abrahama ho renay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Efa eo am-potikazo sahady ny famaky, koa ny azo rehetra tsy mamoavoa tsara dia ho kapaina, ka tsipy any anatin'ny afo. Izaho dia manao batemanareo amin'ny rano ho any amin'ny fibebana. Fa ilay avaoriako no mahery kokoa noho ny zaho, ary tsy mendrika hivimbina ny kapan'akory aho. Izy no hanao batemanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Enantana ny fikororoany, ary ho diovina tsara ny famoloany. Ka ny vary ny angoniny anantsopotra, fa ny mololo kosa ho dorina amin'ny afo tsy mety maty. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy.
malala mitoy ny diasika mamakivaky ny vanim-potoana manokana lehibe iomanantsika amin'ny fahatongavan'ny tompo dia izao vanim-potoana ny avant zao araky ny nasongatsika tamin'ny alahady lasa teo dia sy fotoana hipetrapetrahana ny fotoana ny avant fa fotoana zay etrehana ady sady dia ho isika ady amin'ny rasy ary dia mitondra antsika amin'ny fiainam-baovao ilay fiainana entin'ny Kristy izay andrasasika amin'izao Noely izao. Araky ny averimberintsika dia aoka sy ho diso ady atrehana antsika fa ny rasy no iadivana fa sy sanatria ny olona satria dia milaza miara-mahity isika fa raha izay no ady ataotsika fandrindra amin'izao fotoanan'ny krizy izao amin'izao isika mihevitra amin'izao fiavozana sy fanorenana izao dia aoka ny rasy izay mikiky ny fiainantsika andavanandro no edivantsika ary izay no kendrena amin'izay fiavozana sy fanorenana izay fa sy miolona ka aokary asaharo araky ny afatry ny eveka ireny ady fifanenjehana fa apetrao kosa ny fifanajana sy ny fifampitokoisana ary izay no hitondrantsika amin'ny tena fanorenana marina tokoa ka amin'izao alahady faharoan'ny fiaviana zao tokoa ary no anolorana ho antsika eo veziaby ny fiankevitra ny sinody ho torolalana ho antsika miatrika ny zava-misy iainantsika izao araky ny nambarasika teo azo lazaina ary fa tena mifanaraka tsara amin'ireo vakiteny atolotra ny eglizy izay mampitodika asika bebe koa amin'ny modely anankiray ary azo lazaina za fa modely lasitra ho antsika dia i Joany Batista raha nisy tokoa manko ny olona niomana sy nampiomana ny fiavian'ny tompo dia Joany Batista izy no mpaminany farany ary sy misy ny mpaminany lehibe to azy hoy Jesoa. Mila Joany Batista maro zao androtsika izao Joany Batista sady anomana antsika andray an'i Jesoa no anampy asika andray an'i Jesoa ka izany raha teo moa no tanjon'ny synody ataosika zao mila vavolombelona anampy ny olona sy ny rafitra iavao mba ho afaka anorina rafitra manampy asika ifanasoa ifampisimbana ikasaka ny soiombonana ka andray atanana ny fiainantsika araky ny lohevitra ny fizanonana faefatra. Ry kristianina hava malala mpaminany Joany Batista ary isika vita batemy koa araky ny efa fantatra asika ary zay ny nasongadiny ny fizanonana voalohany dia iraina ho mpaminany. Ny mpaminany dia siza fa zay mandray ny sitrak'Andriamanitra sy manambara azy mba hivelomany mpiarabelona araky izay sitrak'Andriamanitra zay ka ahafana mametraka rafitra sy torolalana ahitana fivelarana ny mahaolona ka izay no mahatonga asika milaza hoe izao vanim-potoana misy ny krizy izao indrindra no mila mpaminany sy araky izay fiheverantsika matetika n'izay mpaminany izay satria isika mieritreritra ny mpaminany dia ny mahafantatra no avy fa araky ny lazaisika teo ny mahampaminany ny mpaminany dia izy mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra ary ao anatin'izay sitrak'Andriamanitra zay no anambarany koa raha sy mitandrina isika ny momba ny ho avy ka izay indrindra no anasana antsika ary vita batemy hiaraka andinika amin'izao fanatanterahasika ny fizanonana fa efatra zao ary andesasika ny fiekevitra mikasika ny fizanonana fahatelo ho an'ny maro dia izay nahazo fahasoavana manokana sy mahafantatra no avy araky ny voalaizasika teo ny fiheverana an'izany mpaminany zay tena manalavitra ny hevitra natao hoe mpaminany io fisainana io ary mamitaka asika ka aokary ho sapasika fa ny fitadiavana ny sitrak'Andriamanitra no anjaran'ny mpaminany ary zay no anjarantsika vita batemy ary zay no alalintsika amin'izao synôda zao. Ry kristianina havana hita taratra tamin'ny fiainan'ny Joany Batista tokoa izay voalaza asika zay ary zay no naverimberitsika teo no tanjon'izao synôda fa fito izao ahamissionera asika
ka ny misionera sy ny mpaminany dia irak'Andriamanitra anambara ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona ka ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona ho tabernacle velona tahaka ny Masiny Maria ka ahatonga sika tokoa olon-dehibe amin'ny finoana. Ny olon-dehibe amin'ny finoana tokoa no irak'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona. Ry kristianina hava malala, amin'izao lahady faharoa ny fiaviana zao ary dia asain'ny eglizy tokoa isika amin'ny alalan'ireo vakiteny telo mba hifantoka bebe kokoa amin'ny fiomanana sy ny fivelomansika an'izay avant fiavian'ny tompo izay, mba ho Noely hitondra fiadanana sy fiavozana ary hahatonga ny finoana velona eo anivosika fa sy ho isanatria ho krismasy araka ny fomba matetika lazain'olona hoe miarahaba asika ho tratry ny krizy mafy. Toy izay ianao hoe krismasy dia zary krizy mafy ka ialasika amin'izay ary dia aoka isika hiaraka nomana ny foamam-panantsika amin'izao avant izao. Ny zava-misy eo amin'n'ivon'ny firenena rahateo, eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fiarahamonina dia manosika sika arak'izay voalaza zay andinika sy hanokatra ny maso sika mba ho masom-pinoana no entisika mijery an'izao zava-misy izao sy hanomana sika ny noelysika. Efa voalaza sika matetika fa na samy sarotra aza dia moramora kokoa ny manorina ny eglizy trano toy izay manorina ny eglizy olo, satria isika sirairay avy no tsy maintsy ho eglizy tempolin'Andriamanitra ho EOV araka ny voalaza sika. Dia io ny fanampy apetrasika amin'izao synody izao araka ny teny faneva hoe eglizy olo velomin'ny bateny miombona miara-dalana mandray an-tanana zary tabernacle velona mpivahin'ny fanantenahana. Ny Noely ry kristianina havana sy hoe isika ao an-deglizy ka mankalaza ny liturgie araka ny fomba fitenitsika hoe naresaka ary nafinaritra fa ny Noely dia ny fosika mandray ny tompo, ny fiainansika mandray ny tompo, ny fiarahamonina sika mandray ny tompo, ny firenesika mandray ny tompo. Io no tena Noely ary ahatonga sika ho vavolombelona ho kristianina tahaka ny Joany Batista hitasika amin'ny evanjely novakisika teo. Ry kristianina hava malala ka okary ararotsika ny fandiniana an'izay fiainany i Joany Batista izay mba hiavoza sika tokoa ka iazasika ankalazana ena bebe kokoa araky ny fiainany ary ho lasapaka amin'ny fiainansika andavanandro. Araky ny averimberisika ihany koa dia sy afaka hiavao sy hanorina rafitra ahitansika fivelarany sika raha sy vonina ibebaka. Io no fototra mitondra amin'ny fiavozana sy ny fanorenana. Aokary mba ho vonina isika ibebaka fa efa akaiky ny tompo araka ny tenin'ny Joany Batista nampahafantariny tsara ny mahazava-dehibe ny fibebahana, satria raha sy mibebaka isika dia sy afaka ho anorina zay ary ho very ka ataon'Andriamanitra tahaka ny azo rehetra zay sy mamoa voasara ka ho kapaina ary asipy any anaty afo. Fantasika amin'izao ny fomba ahafahasika ahatonga sika ho azo mamoa sara araky ny namarita sika azy tamin'ny synody voalohany, faharoa ary fahatelo teo. Ry kristianina hava, izao tokoa ary ny vanim-potoana sara ka oka ahafahasika mampamokatra ny fosika ka sokafy ary ny fosika ka mba ho finoana velona tokoa ny finoansika ary dia mba olon-dehibe amin'ny finoantsika, izany hoe anana fahasahiana manambara tokoa ny mahakristianina sika, ny mahakristianina katolika sika, ary izay no azo lazaina fa fiavozana ho asika eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny. Aoka ho say tahaka ny Joany Batista isika manambara sy maneho ny finoana izay iainasika ka anambara sika ny mahakristianina katolika sika. Arena lehibe noho izany ny finoana, arena isika sirairay avy ka okary amin'ny maha-arena azy araky ny voalaza sika. Arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ny be sy ny maro. Arena tokoa ary ny finoana raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ary zay no mahatonga sika, mampirisika sika anana fahasahiana manambara ny
kristianina katolika sika, fomba ahoana ary ny amokara sika, ahoana ny alala sika fa olon-dehibe amin'ny finoana sika. Sara ny mandinika an'izay fanontaniana zay fandrindra amin'izao vanim-potoana ny avan'izao. Okary ho fo vonina afoy sy hanompo ny fosika ka manorina tetezana mampitoy ary mandrava ny rindrina mampisaraka. Ary zay no afatarana sahady fa mamokatra ny fiainantsika, satria mamokatra fifandraisana na amin'ny mpiarabelona izany na amin'ny zavaboary, ary indrindra moa any amin'ny Andriamanitra. Ka izay fanorenana tetezana mampitoy sy fandravana rindrina mampisaraka izay ao am-posika ao dia mazava ho azy lavitra ny fiasaram-belasi sy ny lainga ary ny fitapitaka sy ny roisoriso izay fantatra sika fa mahatonga ny korontana eo amintsika. Fa raha izay tetezana izay kosa no ahazorisika dia mamboly tontolo feno fitiavana sy fanantenana isika araky ny fampianarana tamin'ny alahady voalohany ny fihevin'ny Tompo, fa indrindra amin'izao andro sarotra diavisika izao. Ry kristianina havana, aokary anapa-kevitra sika fa asianao ampiso lava mba hiroso lalindalina koa amin'ny fandaliana mponoana, fa indrindra amin'izao avan'izao sary iverenantsika ziaby ireo fekevitra ny sinody fizanonana voalohany, ny sinody fizanonana faharoa, ny sinody fahatelo, ahafahasika mametraka an'izay tontolo, ahafahasika mampizoro sy mamboly tetezana ifampifandresana, fandrindra amin'izao sika miroso amin'ny fandalinana sy fandiniana ny fizanonana fahefatra zay ny fandresa-tanana. Aoka hibanjina bebe koa ny fiainan'ny Joany Batista isika amin'izay, ary indrindra aka ohatra atoriny ao asika. Azo zaraina telo ny fomba nentin'ny Joany Batista nampamokatra ny fiainany. Voalohany, ny afy izy ary naneo tamin'ny tenany manontolo amin'ny fivoampenitra mahery vaika, satria ny ohatra dia sy mainsy avy amin'ny tena araky ny averimberisika matetika, ny teny manaitra fa ny ataony masarika. Ary zay no nanaitra ny olona maro tamin'ny Joany Batista. Ary ny faharoa, marina ny teny nataon'ny Joany Batista koa dia nanaitra ny olona satria ny ainany. Ary ny fahatelo, tamin'ny alalan'ny fibebahana, satria araky ny lazaisika matetika ary mbola naverisika teo, ny teny manaitra fa ny ataony masarika. Ary zay Joany Batista. Ka raha tia sika ary ry kristianina havana amokatra mponoana tokoa ny fiainantsika, dia izao ny fotoana tsara aoka ararotsika aneo ny maha-kristianina sika, sy hoe irehare hipoerapoera isika, fa tahaka ny Joany Batista anatin'ny fanaitretena, anatin'ny fahamarinana, anatin'ny fahasorana, ka nafahany nanaitra ny olona ny fiainany manontolo sy ny ataony manontolo. Na dia nanana fahalalana amin'ny teny sy nampita hafatra aza izy amin'ny mahampaminany azy, dia nanao izany rehetra zany tao anatin'ny fahatsorana sy ny fanaitretena. Ary zay indrindra no antitra teherin'ny masinay Paoly amintsika ao vaky teny faharoa amin'ny taratasiny roany Romanina, ka manamafy an'izay sika izay izy ary manasa sika sy mananatra sika manao hoe mifandraisa ianareo tahaka ny nandresan'ny Kristy ianareo mba ho voninahitra Andriamanitra. Ry kristianina havana, manambara zany fa miova tokoa ny fiainansika raha mahay mifandray isika tahaka ny nandresan'ny Kristy asika, ary tahaka ny nandresan'ny Kristy amin'ireo manodidina hatramin'ny zavaboary ary mazava ho azy amin'ny Andriamanitra iray. Mibebaka tokoa isika raha manompo, mahafoy sy manasoa ary mikarakara ny namana. Ary zay no kendresika amin'izao fizanonana fahefatra izao. Manambara fibebana koa ny filofosasika, anavao ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana, mandray azy ho sarobidy ka hikarakara isika, fa indrindra moa efa anatin'ny fotoana fambolena kakazo sika izao. Ary manambara fibebahana raha isika ny mifandray amin'ny tontolo iainana. Mibebaka tokoa isika
raha vonina mandray an-tanana na ara-panahy na ara-batana na ara-nofo ka mahita tokoa ny toerantsika eo anivon'ny fiarahamonina. Tanterak'izay raha tahaka ny Joany Batista mpaminany natarika olona maro ary nanolotra azy ireo amin'ny Jesoa. Anisan'ny fibebahana ry kristianina havana niezaka sy hanapotika ny tontolo iainana. Alavirintsika ary ny torotanety ny motro sy ny teviala ka ezaka isika mboly kakazo araky ny afatra ataosika eto amin'ny dioseze dia ny mamboly mangatelo isaky ny olona vita batemy, ny miezaka sy hampiasa ny plastika araky ny fataosika fa ara-pahendrena tokoa ary anadio ny manodidina antsika ka ho dioseze maiso tokoa hitondra fanantenana ny diosezesika ary ahita sakafo ny taranaka faramandiny raha tanteraka tokoa ny fikolokoloasika ny tontolo iainantsika. Fantaro fa izay mandoro taneto isika dia mamono taranaka fa izay mamboly kakazo kosa manome aina. Anisan'ny manambara fibebahana koa ny fandraisana tanana ny fiainan'ny diosezesika amin'ny alalan'ny asom-pinoana araky ny averimberitsika matetika ny tanjona amin'ny asom-pinoana dia entina amin'ny fiofanana sy ny fiainan'ny pretra. Fantatsika fa raha sy misy ny pretra sy misy ny Eukaristia ary raha sy misy ny Eukaristia sy misy ny Eglizy. Ireny rehetra reny ary ry kristianina hava-malala no anehosika fa tena miavao sika ka miatsara sy mamelona ny finoantsika fa indrindra amin'izao famaranana ny taona jobily ny fanavotana sika izao ka irososika amin'ny Noely amin'ny alalan'izao avany izao. Ry Jesosy zokinay io tonga eto aminay tokoa ianao ary tianao iavao zahay, natolotrao ho modely ho anay tokoa i Joany Batista. Engany ho tahaka azy tokoa ny fiainanay amin'izay anorona sy ampiroborobo ny fanjakanao eto anivonao, izay fanjakana feno fiadanana sy fifankatiavana fa haomby amin'ny zavatra ataonay rehetra izahay. Hamokatra tokoa ny fiainanay, hamokatra finoana sy fitiavana ary fanantenana ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izahay menakavy ary ho vavolombelona ny manodidina anay. Masiny Maria renin'i Jesosy na hay nandrain'i Jesosy ianao ka ampianaro ary zahay hay andray azy ka zary tabernakla velona tahaka anao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu seul,